ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika rehetra ry havako malala tratra ity sabotsy fa 20 ny volana aogositra ity ary dia faly manonona ny fitanan'ny tompo antsika mianakavy. Ny mofinainantsika anio dia ny bokin'ny Isaia mpaminany, Isaia toko fahaenina amby roapolo, Isaia toko fahaenina amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra no mofinainantsika anio ry havako. Fakitsika minaran'i Jesosy zany mofinaina izany. Amin'izany androny dia hoiraina eto amin'ny tanin'ny Joda izao firana izao. Manana tanàna mafy isika, famonjena no tendren'i Jehovah ho manda sy fiarovana. Vohainy vavahady mba hidiran'ny firenena marina izay mitana ny fahamarinana. Ny saina tsy miovaova dia harovanao amin'ny fehitanana tanteraka, satria matoky anao izy. Matokian'i Jehovah mandrakizay fa Jehovah tompo no vatolampy mandrakizay. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavako ity ataontsika hoe Isaia toko fahaenina amby roapolo ity dia fotoana faminaniana manokana ary hiran'ireo izay ataontsika hoe voavitra, hiran'ireo izay ataontsika hoe tafavoaka tao anatin'ny sarotra. Ao amin'ny Isaia mpaminany hatrany amin'ny bokin'ny Jeremia moa zany dia misy ny antsoina hoe sisa. Ny sisa zany hoe mary resahana mihitsy eo amin'ny testamenta taloha ny antsoina hoe teolojia ny sisa. Zany hoe rehefa misy fizaham-toetra mafy lalaovan'Andriamanitra tahaka ny tamin'ny nandravan'ny Babiloniana ny tanànan'i Jerosalema, nandravanany manda, nandravanany tempoly, nandravanany lapam-panjakana sy ny sisa rehetra, dia misy kosa ny atao hoe sisa. Misy zany ny babo avy any lasa amin'ny Babilôna, misy ny entina tany Egypta, misy ny nofonoina, dia misy ny antsoina hoe sisa. Ny ataony hoe sisa ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany na amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany dia ireo izay tavela tao anatin'ny sivana naverana, lalovana, ireo ny atao hoe sisa. Ary ireo sisa ireo izay hanorina indray ny firenen'i Israely, ireo sisa ireo no hanorina indray, hanohy indray ny fanomponan'Andriamanitra. Ary dia izay iran'ireo ataontsika avitra, iran'ireo sisa tafavoaka tamin'ny ady, tafavoaka tamin'ny sarotra, io iraina manompoka amin'ny toko 5 sy ny toko 6. Ka anankiray amin'izay tenenin'ireo avitra tamin'ny ataontsika hoe lalan-tsarotra nitondran'ny tompo, dia ny andininy voalohany ihany no entina mampaherenao ny hoe manana tanàna mafy isika, famonjena no hotendren'i Jehovah ho manda fiarovana. Tsy tena tsara dika ilay teny, tsy mazava tsara. Manana tanàna mafy isika, famonjena no hotendren'i Jehovah ho manda sy fiarovana. Raha ohatra ka tena verenana adika ry havako malala amin'ny teny malagasy izy io dia izao: manana tanàna mafy isika, manda rososona ny nataon'i Jehovah. Dia ratsorina manda rososona no nataon'i Jehovah. Voalohany manda ary ny ray fiarovana natovy tany. Zany teny zany tena mampahery fa inona ny dikan'izany teny zany? Inona ny dikan'izany fanekam-pinoana zany hoe manana tanàna mafy isika. Jehovah nanao tanàna mafy ho asika, manda rososona nataon'ny tompo fiarovana antsika. Inona le manda rososona? Raha toa ka jerena eo amin'ny tantaran'ny ataontsika hoe tamin'ny vanim-potoana ny antikite zany na amin'ny vanim-potoana eny antsika raha moa zany tamin'ny vanim-potoana 720 dia fantatsika ny dikan'ny teny hoe manda. Ny manda dia ilay ataontsika hoe fefy na tamboho moa zany izay arovana ny tanàna. Fa ny tolo malagasy tsy dia tena nampiasa loatra ny manda, misy ihany ny manda.
tamboho fa ny fanaon'ny taolo de adivory ary adivory zay ndraindray aza amy toerana sasany misy telo sosona misy fito sosona ny adivory vo tonga ao an-tanàna fa tamin'ny andro ny vanim-potoanany zanak'Israely tamin'ny fotoana antikité tony de fantatra ny adisiona hoe manda mahatratratra amina tratra amy 10 metatra 4 metatra ny levenany manda avo de avo izy ary eny amin'ny manda de misy olona afaka mandehandeha ny mpiambina de misy toeram-pialofan'ny mpiambina ahafahana mivezivezy eny ambonin'ny manda tazanana lavitra ny manda hoe reneny fa tamin'ny fahavalo ary avy ety ambonin'ny manda no mitoraka vato na mandraraka rano mamay an'izay te hianika an'iny manda iny zay zany ny endriky ny manda tamin'ny vanim-potoana andro ary io izay manda zay no hitanao tao manda ny Jerosalema voafefy tsara Jerosalema fa zao rehefa komalala eto de hoy ny faminany Isaia mpaminany hoe manao hoe mahatoky ny Andriamanitsika hanaovana Andriamanitra tanàna mafy isika ka manda roa sosona mihitsy no nataony inona le manda roa sosona ny manda roa sosona de izao eo zany lay tena rindrina matevina fa alohany koa de misy ny antsoiny hoe tovotany zany hoe karazana tany tsy tahaka ny manda izy akory fa tany avoavo kokoa zay tovotany atao tany savovona zany avo be any izy ka alohany ny atongavany eo amin'ny manda de mbola misy tovotany aloha zany hoe raha tonga zany ny fahavalo de manala ny tovotany izy aloha miatrika ny tovotany ary eo amin'ny tovotany eo de efa misy miaramila miandry afaka ny tovotany izy zay vao afaka amin'ny manda zay vao afaka mananika ny manda no zany eto zany Andriamanitra hoy ny boky ny Isaia mpaminany am'izao sisa izao amin'ireo zay efa nandalo ny fizaham-toetra ireo zay navotan'ny tompo ka afaka atao anatin'ny sarotra de hoy izy manao hoe anaovan'Andriamanitra tanàna mafiorina ka sady asiany manda no asiany tovotany na manda roa sosona midika zany de izao Andriamanitra mihitsy zany no handray andraikitra hiaro ny mpanompo ny manomboka zao fantatsika tsara fa amin'ny alohan'ny vanim-potoana io zany de faminaninany amin'ny andravanany manda ny Jerosalema ndravahany Babiloniana ndravahana potika tanteraka ny tanànan'i Jerosalema tsy naharo azy lay manda naoron'ireo mpanjaka ny fandimby de eto Andriamanitra zany manome toky manao hoe manda roa mihitsy no aorony toy ny milaza lay Andriamanitra fiarovana azo antoka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra no avy zany ny mpanjiny Isaia 40 eto ny ho avy inona no avy taoriny zay fizaham-toetra mamay zay de hoy ny Isaia mpaminany manao hoe hanana tanàna mafy isika manana tanàna mafy isika ka Andriamanitra nanao manda roa sosona ho atsika tika zany afaka malala de fametrahana ny fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra fa ny hoy ny Isaia mpaminany fa Andriamanitra ny tena afaka miaro Andriamanitra ny fiarovana mafy ary amy visiny mihitsy io andiny faefatra mantokian'ny Jehova mandrakizay fa Jehova tompo ny vatonampy mandrakizay raha toka jerena ary avako malala amin'ny lafiny ara-panahy inona lay manda roa sosona satria sary Andriamanitra no manao manda roa sosona ho an'ny tanàna amin'ny fomba hita maso io ary de ahorona tokoa io manda io fa raha jerena amin'ny lafiny ara-panahy kosa Andriamanitra manakiaro ny mpanompony amin'ny lafiny ara-panahy koa nefa inona le manda roa sosona tena voy izy ny teolojia ny Isaia mpaminany zavatra roa avako malala zavatra roa ny manda roa sosona miaro ny mpanompon'Andriamanitra de izao io tenenin'io ny fahamarinana zany hoe ny tanànan'i Jerosalema de tanàna ny fahamarinana raha jerena raha baky teny ny dikany teny hoe Jerosalema karasainy io teny io de ny fakany io teny io de ny hoe Jerosalema de hoe tanàna izay nanipazana na tanàna izay nomena fiadanana zay raha baky teny ny dikany teny hoe Jerosalema tanàna ny fiadanana ary le fiadanana tsy fiadanana ny trebona vaty avy amin'ny tany akory fa fiadanana toy ny hoe natsipy avy any an-danitra fiadanana nalatsaka avy any an-danitra fiadanana nomena avy any an-danitra tanàna ny Jerosalema zany de zao tanàna nandrotsahana fiadanana
ary izay ny sary tian'andriamanitra ohatsy antsika rehefa koa malala raha ohatra ka avy mandalo fizahn-toetra isika dia tiany izay ampaminany atsiaro fa andriamanitra ny miaro atsika ary asian'andriamanitra fiarovana mafy isika ao anatiny isika miaina amin'ny fiadanana fa inona kay le fiarovana teo itsika hoe ny voalohany indrindra tanàna ny fiadanana ny Jerosalema fa ny fiarovana mafy ny fiadanana tsy ho rava lay manda tian'andriamanitra iarovana atsika mitovy tany voalohany izay miaro atsika dia zao ny fahamarinana ry havako malala zava-dehibe amin'ny fiainan'ny firenena fiainam-pianakaviana fiainana andavanandron'ny olona ny fahamarinana ary io teny io saika miveriberinao amin'ny Isaiah-paminany ny hoe ampanjakao ny fahamarinana aoka anjaka ny fahamarinana eo anivon'ny fiarahamonina ny ataontsika hoe olana mitranga ankehitriny ry havako malala dia ny tsy fahamarinana miseho amin'ny endrika maro samihafa eto ambonin'ny tany ary mahazava-doza azy dia zao ry havako efa fantatra fa tsy marina fahamarinana zao tontolo zao fantatra fa ilay rafi-piarahamonina ilay ataonareo ny teny frantsay le système mitondra n'ilay zao tontolo zao ilay fandaminana dia zao fantatra fa tsy marina fahamarinana mety io ka zavatra aradrariny io zavatra hitatsika mikorontana maro samihafa raha mijery vaovao tsika reto Madagasikara tsy ho tenentsika fa iainanao isan'andro io fa mijery ny korotana ny Niger mijery ny korotana ny Liban mijery ny zavatra maro samihafa andeha ataontsika hoe mety tsy tonga ty apototsofotsika satria lavitra tsika ny any Asie ny any Bangladesh ny any Inde ny any Chine ary zany rehetra dia hitantsika indrika tsy fahamarinana matranga eto ambonin'ny tany nefa dia zao le havako malala rehefa inona ny feon'nisy tontolo zao dia toy ny marina nge sy mandeha mety le havako malala eto Andriamanitra ho atsika izay navotan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo dia izao ny fiarovana mafy ho anao tsy ny hery ny tenanao fa ny fahamarinan'Andriamanitra ny fahamarinan'Andriamanitra ary rehefa mitenitsika fahamarinan'Andriamanitra ry havako aza ampifandraisina mihitsy amin'ny fahamarinana zao tontolo zao lay droit romain anarantsika ny an-dakilasy tsy izay loatra iny apahany fa ny fahamarinan'Andriamanitra ry havako malala dia fahamarinana miorina amin'ny finoana fahamarinana miorina amin'ny finoana an'Andriamanitra tsy fahamarinana izay ataontsika hoe ilay fahamarinan'ny olombelona lay miainga amin'ny hoe inona moa zany fa inona ny tokony nataoko inona no tsy zany ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny Isaiah-paminany fa ny fahamarinan'Andriamanitra dia fahamarinan'ny finoana zany hoe lay fahamarinana tsy miandray baiky fa le fahamarinana miateraky ny fahatsapahana amin'ny fahasoavana ka mahatonga anao hoe tsy zioga ho anao ny manao ny marina fahamarinana tsy miandro tolora fahamarinana mandray andraikitra fahamarinana mahatsiaro hoe zao zavatra ataoko zao dia ataoko ho an'Andriamanitra fahamarinana milaza manao hoe fahamarinana izay mitaky fanolora-tena rehavako malala zavatra faharoa lehibe izay ataontsika koa hoe manda fiarovana eto dia tsy ninona akory fa lay ataontsika hoe lay fahamasinan'Andriamanitra ny manda faharoa zany raha miteny zany eto ny boky Isaiah-paminany manao hoe manana tanàna mafy isika manda roa sosona dia amin'ny Isaiah-paminany voalohany dia ny finoanao izay manjary tonga fahamarinana rehefa mpiarona lay finoanao izay mahatonga fahamarinanao ary io le teneny manao hoe voainy vavahady hidiran'ny firenena izay mitana ny fahamarinana fiarovanao ny firenenao fiarovana ny fiarahamonina ny fahamarinana fa ny faharoa rehefa ko malala dia izao lay manda faharoa dia ny fiainana lay finoana indray ka mahatonga fahamasinana
eo amin'ny fiainam-piarahamony zany hoe lafi ny faharoa ny dikany teny hoe manda rososina ny manda faharoa de ity enao manana fahamasina ampiainana zany ny fanajanao ny fahamasinan'Andriamanitra fanajanao lay toetra mendrika takian'Andriamanitra aminao amin'ny fifandraisanao aminy raha mitenitsika hoe fahamasinan'Andriamanitra rehefa malala de midika hoe ilay lafiny izay endrika na lay endrika isehoan'lay fanompona ao an'Andriamanitra raha ato amin'ny bokin'ny Isaia-paminana izy de hoe vitanao ve ny sorona vitanao ve ny fisoranan'Andriamanitra vitanao ve ny adidinao amin'ny zay tokony atao amin'Andriamanitra vitanao ve ny asa tokony ataonao amin'Andriamanitra manahoana ny fanompona ao an'Andriamanitra ve araka ny tokony ho izy ry havako malala tsy kisendrasendra koreto Isaia-paminana raha mitemana hoe manda fiarovana ho atsika ireo manda fiarovana ho atsika ampatsiary ny hirany Martin Luther tao anatin'ny fanenjehana ny manda fiarovana ho an'ny mpino ry havako malala de ny fahamasina mpiainany azany ny ainany Martiora tsarotsika ny tantaran-dranivo Martiora tovavy kely Martiora ny lazay efa isan'ny voaheloka ovonona avarina ny ampahamarina inany tsy natao taminy de nitenenina aminao anao tany ora kely hoe de mivavaka malahelo anao zay fa mitenena ianao re mamoaka ianao ingosy mitenena hoe za hiala amin'ny finoana za zao fa zao ry havako malala tsy nanaiky ny ala ranivo ny olona ny namela azy filao izy adefa mampalahelo fa Martiora izy fa tsy niala tamin'ny finoana izy ny fahamasina mpiainana ry havako malala de ady fiezahana ifikitra amin'izay toky efa nomenan'Andriamanitra havako malala ira ny voavonjy ty ira ity raha metra-panontahina zany ianao amin'ny ara-panahy hoe tompo navotanao zay miaro anay ianao fa inona ny fiarovatenanay ka aseho amin'ny fomba hitamaso ianao Andriamanitra ny miaro izy Andriamanitra ny miaro atsika fa inona ny fiadina napetrak'Andriamanitra itontsika raha ohatra ka ny bokon'ny Isaia-paminany any amin'ny profesianina de miteny manao hoe tafio ny fiadin'Andriamanitra satroiny fa kiraroiny fahamarina sy ny sisa rehetra itsika iny ny zanatsipika ny tenin'Andriamanitra sy ny sisa fa raha ato amin'ny Isaia-paminany de ny Isaia-paminany mitsotra indrindra ny fiarovana ny firenena de reto ry havako malala fanomponan'Andriamanitra marina zay ny manda voalohany zay le fahamasinana topoy Andriamanitra ry mpiray tanin-drazana avelao Andriamanitra anjaka eo amin'ny firenena topoy Andriamanitra zay ny manda voalohany miaro anao amin'ny fahantrany eo zay ny manda voalohany miaro anao ao anatina fifandonana ny fanomponan'Andriamanitra avelao Andriamanitra tompona zay ny dikany avelao izy anjaka amin'ny firenena avelao izy anjaka amin'ny tokantranonao avelao izy anjaka misy ampianakaviana zay le hoe manda voalohany fahamasinana fanomponan'Andriamanitra ary tsy miala fa tsy amin'izy ihany rehefa manompo an'Andriamanitra ianao anazy ny sisa topoy Andriamanitra ry havako malala topoy amin'ny fofeny fitiavana aza atao zioga ny fanomponan'Andriamanitra aza atao hoe tamavesatra ny fanomponan'Andriamanitra ataovy amin'ny fifaliana ny fanomponan'Andriamanitra de hitanao fa manda fiarovanao anao izy fa ny faharoa de ity tsika teo ny zava-dehibe faharoa mitovy tany de ity ry havako malala fiainan'ny firenena amin'ny fahamarinana retsery havako malala na de amin'ny zavatra madinika range de tsy mahatoky ny fiarahamonina na amina zavatra madinika ary de ndraindray ifanenjehan'ny fiarahamonina fanenjehan'ny fiarahamonina hoe aiza ny fanampianay tsy tonga ty aminay ny fanampianay aiza ny tosika fameninay totrany tsy zany rehetra zany olana ry havako malala amin'ny zavatra madinika hoy ny tenen'ny tompo anao hoe zay mahatoky amin'ny kely no manapaka ny be zay mahatoky amin'ny kely no manapaka ny be mety iza ry havako malala mahatoky amin'ny kely ianao de omen'Andriamanitra anao ny be azonao tapahana ataonao ataona ny atoky ianao raha mila zavatra madinika kely ary ianao tsy mahatoky ka maika fa amin'ny lehibe ry havako malala
andeha hampanjaka atsika amin'ny fomba fifandraisantsika, tsy hifampitsarana, tsy hifanenjehina amin'ny zavatra rehetra, fa hadidiny tsirairay, hadidiny izay natsiaro novonjeny Kristy mampanjaka ny fahamarinana. Le fahamarinana tsy fahamarinana hoe zara mitovy amin'ny lafin-javatra, tsy zany ny atao hoe fahamarinana. Mety tsy marina zany ao anatrehan'Andriamanitra, ny zara mitovy no mety tsy marina ao anatrehan'Andriamanitra. Ianao tsy tokony handray anao fa tokony hanome zany ny fahamarinana amin'Andriamanitra ohatra. Fa izao rehefa ko malala ny foto-kevy dehibe ity fiarovana ao atsika, ny fiainantsika ny fahamarinana. Ivavakantsika diavako, Tompo manda fiarovana ianao, manana tanàna mafy zahay, manana tokantrano mafiorina izahay, manana firenena mafiorina izahay, satria manan'Andriamanitra mpiaro anay, vato lampy fiarovana ao anay. Ary hoy ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe manana manda rososony izahay, ary ny manda anay dia ny fahamarinana ao Andriamanitra iainanay isan'andro, ka takiano iainanay mampianaranay Tompo ho marina sy mahitsy eo anatrehanao Andriamanitra. Ataovy mahitsy na ny fijerinay, na ny fisainany fonay, na ny fikasanay, ataovy marina sy mahitsy eo imasonao. Ataovy madio ny fonay, fa zany manda fiarovana sy tovy tany fiarovana na ny firenenay, na ny fiainanay isan'andro. Tompo, mampianatra ny ara-teo koa ianao, iainan'ny fahamasina mpiainanao Andriamanitra, fa Andriamanitra masina ianao, ka mitaky fankatoavanao, mitaky fahamasinana, mitaky toetra mendrika amin'ny fifandraisanay aminao. Vitanay ve Tompo zay nitakianao taminay, najainay ve Tompo zay afatra nasainao tokony ho nitanterahanay mamindrafo aminay. Taonanay sahady anao amin'ity Isaia 4:20 zay nomenao anay ity Tompo, fa irany fandresena, irany voavonjy ny tokony ataonay ankehitriny, dia mampahirezanay Tompo, iankina aminao hatrany. Aoka feno fisaorana anao amin'ny fiainanay manontolo, dia misaotra ny amin'ny zavatra rehetra Tompo zay efa homaninao anay, vavak'izay ho an'ireo zay mandalo fahasahiranana. Hitanao reny, zay tratra ny tananay Tompo ampahirezo zay izara, zay tratra ny fitiavanay ataovy mavoy zahay, fa zay tsy tratra ny tananay kosa Tompo, jereo amin'ny indra fonao. Sitrano ireo marary, mpahirezo ireo reraka, misy ny mananady am-panahy, misy ny very asa, zay fantatray tao amin'izay anana fomay mampahiry azy reny, fa zay tsy tratrany kosa Tompo, iasao amin'ny fanahinao masina, dia hanapaka ao aminay Jesosy ny fiadananao. Amen.